Fa ao arahantsika kosa izao ny fanampiana nomeny avy eo anivon'ny masovo amerikanina ho an'ilay akany tokana mitaiza zazakamboty eo anivon'ny gendarmerie pirenena izay eny Rivonimamy moa no misy izany hoentin'ny canton navalson amintsika eo amin'ny sary fanendrikely. Efatra amin'ny 20 ireo zaza tezaina eto anivon'ny akany gendarmerie eto Rivonimamy amin'izao fotoana izao. Eny taona no zandriny indrindra amin'izy ireo, raha 1 taona no zokiny indrindra. Feno tanteraka ny fanabeazana omena andreo zaza eto ary anisan'ny laharam-pameana ho an'ny akany ny fanomezan-danja ny lafiny maha-olona. Tantaran'ity akany ity zany hitanareo tamin'ny andron'ny Remenabila tamin'ny 2012 reny dia betsaka ny zandary maty dia izay nahatonga ny lehibe isan'ambaratonga ny eritreritra hoe ahoana ny tsonjovana an'ireo zanaka an'ireo zandary maty voadifitry ny dala ireo. Tonga ny tamin'ny 2013 tafatsangana ty akany gendarmerie ity. Ankizy valo zany tamin'ny voalohany teo dia izao izy 420 zany ny ankizy ato amin'izao. Raha tamin'ny taona lasa teo zany ny jerena vokatra nahafapo mivokatra satria dia 100 isan-jato ny afaka CP 100 isan-jato ny afaka BBC ary 120 faingo 520 isan-jato ny afaka baccalauréat. Etaeta moa mandroso foana tsika efa 10 taona maherikely ny akany mbola zao ny endriny misy eo amin'ny fotodrafitrasa zany mbola tokony ho ampiana raha ohatra ka misy ny azo atao satria ny ankizy mitombo ny ankizy satria tamin'ny 2012 zany mbola mety kely ny ankizy amin'izao izy vao mampiditra le zany any aty amin'izao izy satria efa mety lehibe dia zay mahatonga an'ireo ankizy ireo mitombo amin'izao. Anisan'ny firenena miara-miasa akaiky amin'ny gendarmerie pirenena ny Amerikanina. Ankoatra ny lafiny fampitaovana ara-tafika dia manampy sy manohana hatrany akany izy ireo ka anisan'ny fanolorany fitaovam-pianarana sy kojakoja ilain'ireo ankizy amin'izao akatoky ny taom-pianarana vaovao izao. Raha ny fiaraha-miasa eo amin'ny Amerikanina sy ny gendarmerie malagasy aloha zany dia au bout fixe izy le fitenenana tsy dia misy ny tokony any Ambatsimbanjay fa dia mandeha mizotra ara-dalàna ary indrindra amin'izay setrany maha-olona zay. Efa indroa ny sesy zany ry zareo no tonga taty amin'ity fitoerana ity nanome fitaovam-pianarana sy fitaovana hoentina hitsaboana an'ireo zazareo ary vao androany iny zao dia mazava ho azy fa nanampy an'izay fitaovana ara-pianarana cahier fa nisy fotoana koa manareo fa nanome fitaovana informatika taty amin'ny centre indrindra eo amin'ny sehatra ny fitsaboana an'ireo zazareo zay. Fantatra teto fa mbola hitoetra izay fiara-miasa eo amin'ny rotonda izay.